raha nitaraina ny fikambanana ny mpitatotra maly amin'ny fameran'ny ministera ny lanjan'ny camion afaka mifefeza amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny dia nitondra ny fanazavana mahakasika izay indrindra ny ministra tompona andraikitra androany. Miantso amin'ny fandeferan'ireo mpitatotra mampiasa amin'ny fiara fitaterana mihoatra ny 520 taona eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny androany ny ministra ny fitaterana Ulrika Andritina. Antso izay nalefany mba ho fikajiana sy fikojakojana ireo fototra-afitrasam-bahoaka. No mariany indrindra fa vonjy maika amin'ny fanapahan-kevitra fanakanana amin'ny fivezivezen'ireo fiara vaventy mandra-panamboarana tanteraka ireo tetezan'ny Betsiboka sy Kamoro. Tsy maintsy niraisina iny mesura iny zany satria raha tokany tohizana ihany ny fitantanana an'io pont-ny Kamoro sy Betsiboka io dia ny ayahina dia ny volana oktobra tia dia tsy afaka ampiasaina intsony mihitsy simba tanteraka zany. Aiza zany ny tsaratsara amintsika hoe mampiasa an'le izy amin'izay fepetra napetraka ny gouvernementa zay sa hoe andao simbaina zay manko le atahorany fitondram-panjakana hoe irodana ireo pont ary zay fepetra zay aniraisina satria nisy ny fanadiadina miaraka amin'ny teknisiana ny travaux publics zany hoe jerena hoe ohatra nahoana ny kapasité an'izy io amin'izao fotoana izao ka misy ny fiara-miasa ary misy koa ny vola avy amin'ny banque mondiale zay atao anaovana ny réhabilitation zay efa tokony hanomboka amin'ny volana oktobra zao. Tonga tena toerana mihitsy moa ny filoham-pirenena nijery zay toe-javatra zay dia hita marina fa tena mihozokozona mihitsy io pont Kamoro sy Betsiboka io zany dia tsy afaka manoatra zany fitondram-panjakana raha tsy nakan'izay fepetra hoe 520 taona no afaka raisin'io pont anankiroa io zany. Fa zany akory tsy mandritra ny taona no andraisan'izay fepetra zay fa mandritra ny anomboana le fanamboarana zay atao manomboka amin'ny volana oktobra farantarana indrindra dia any amin'ny volana novambra dia efa réhabilitena zany hoe mesure ponctuelle fotsiny ny fangatahanay zany avy aty fitondram-panjakana dia ny fiaretan'ireo camionneur ndao hiaraka hitandro io fotodrafitrasa io. Nasiany ministra teny ihany koa ny fanamboarana ny lalam-by mampitohy amin'ny fianaran-tsosy Manakara fantatra amin'ny zotra FCE. Tsy ho ela dia ho vita izany lalam-by izany ary namafisiny fa ny fanjakana aloha no mitantana ity zotra ity ankehitriny. Ka efa misy zany ny engagement niraisy ny fanjakana zay hanatsarana ny FCE. Ny fanatsarana koa tsy ny fotodrafitrasa ihany fa ao zany ny fanavaozana an'ireo lamasina sy lokomotive zay ananany FCE satria ny zavatra eritreretina atao zany dia miresaka hoe développement intégré zany hoe amboarina iny lalam-by iny zany hoe efa misy ny tolotrasa iarana miaraka amin'ny vondrona européenne hanatsarana ny lalam-by iny sy anaovana ny réhabilitation hatrany amin'ny Manakara ary amboarina toraka zany koa ny port-ny Manakara zany hoe développement intégré zany no eritreretin'ny filoha amin'izy io ahafahan'ireo entana rehetrarehetra manamorona sy mampiasa ny lalam-by iny mba ahafahana tonga dia makany amin'ny port-ny Manakara dia eo alefa mandeha any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha momba ny fitaterana nabakabaka dia nisy ny fampiresana tamin'ny orinasa mpanamboatra fiaramanidina Boeing sy Airbus tato ato saingy mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra niraisina hatreto amin'ny karazana fiaramanidina izay hodihy Madagasikara entina hanatsarana ny kompania mpitaterana malagasy ary Madagasikara.